sehatra ny fahasalamana, marary ny mpiasa sy ny malagasy. Fanampitehana ny orinasa Jirama, misy tambajotra mafia eto ahafahany mividy mora azy, hoy ny antoko otrikafo. Betuka Atsimo sy Ampania, miantso ny filoha Ravalomanana irotsaka hovidiana. Tompolasy sy tompoko vavy, ankafaliana sy ampitiavana no iarabakanao amin'ity hariva ity. Tonga soa ianao atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-bavao, koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Nisaotra ny mponina any Sava sy Sambrano ny filoha Ravalomanana taorian'ny fitsidiany ireo toerana ireo. Ny aino ny etaeta ny mponina nitondra fanentenana ho an'ireo vahoaka tany antoerana nitondra azy. Ary avetrany ary ny fanampazavana mahakasika izay. Ry vahoakan'ny Sambrano mbola tsara tena faly tafaresaka taminareo maly teto Ambanja. Dada ihany ty miresaka aminareo ty, dada ihany ty ametraka hafatra ao anareo ty, ka samia anareo mihaino tsara. Henoko sy hitako daholo reny fitarainana nataonareo reny. Dada, mila anao zahay, ome vahaolana izahay, tsy hitanay intsony, tena sahirana tanteraky zahay eto. Ka de mananteny zay fa hitondra vahaolana anay anao dada, zay ny teninareo maly. Raha tafahoana sy niresaka taminareo tena marina zany. Zao koa nefa niafatra tady zao. Vita ho ihany ny fitsidiana zay nataonay taty amin'ny faritra Sava sy Diana. Tonga zay de nandalo tany Sambava, nanatanteraka ny kongresy régional zay natao tany Sava tao Sambava. De nitsidika ny tany Antala, nandalo tao Voemara, de mahita izahay fa tena potika tanteraka. Ary ho potika raha tsy voavonjaingina ny fikirakirana lavanilina. Niona tamin'ireo commissionnaire reo niona tamin'ny tatsapamokatra, sy nitovy daholo lazain'izy rehetra. Fa ny fanafodin'izy io fa nilasahako amin'ireo. Hoe mila miresaka daholo mandray anjara daholo ny rehetra. Ary efa nanaiky an'izany ianareo. Manana vahaolantsika ary afaka miasa miaraka tsara. De nandalo any amin'ny Mbilibe indray, nakaty amin'ny Diana, tonga eto Ambanja. Niona teto daholo isika maly, nary zareo avy any Antsirana nary. Ny avy any amin'ny Sava koa zay niaraka taminay avy any. Tena betsaka ny olona tonga ary samy niaino teo tsika. Fa tena tapidala-kale ny vahoaka malagasy noho ny fahasairanana, noho ny vidim-bokatra tena mitotongana be ary tsy hitan'ireo tantsapamokatra tsoy zay atao. Nandalo tamin'ny lalan'iny moa zay de nahita koa ireo olona tena tsy afaka mampianatra ny zanany, mahita an'le trano fianarana ianaran'le ankizy tsy sahaza, tsy mendrika ny vahoaka malagasy ny fiainany iainany amin'izao fotoana zao. Tsy mihinan-kaniko hohanina, tsy ampy ny sakafo hohanina. Tsisy vola miditra, tsy anasa ny akamaroan'ny tanora, tsy mianatra ny ankizy. Loza nge zany. Tena mahontsa mihitsy mahita an'izany. Ka dia milaza ary vahoaka malagasy, milaza ary vahoaka ny Sava sy Diana, fa ny fanafody aingana de aingana aloha. De mila mijoro isika rehetra, mila manamarina isika rehetra, milaza amin'ny marina. De noho izany mandana makany amin'ny roapokotany amarina aloha ny anaranao. Aiza manaiky mihitsy, ary aiza manaiky verizin-jo, satria manana zo ifidy ianao. Izany tsy maintsy misoratra anarana any aloha, jerena tsara hoe tsisy diso ny anarana. Feno tsara, ao tsara ny lalan'ny karapanondro, ao tsara ny lalan'ny ray aman-dreny, ny asa atao. Raha mbola tsy navita an'izany moa de mbola mahazo misoratra anarana hatramin'ny volana farany volana May. Miantso sy manentana anareo an'izany satria tsisy azotsika atao. Raha tsy azotsika aloha ny fahefana, aka amin'ny fahefana isika. Ary rehefa aka amin'ny fahefana isika, tsy maintsy manaraka tsara an'izany fomba demokratika zany. Ampamendrena ary ataontsika tena mazava tsara mihitsy ny fahazahoana an'izany
fahefany zany ka de mamerina aho dada ihany ty miresaka aminareo ty a mamerina ho anareo voaka ny sambo rano rehetra amariny ny anarana eny amin'ny fokotany rehetra ary fa marina ny anarana jereo tsara ny manodidina anao sy ny mpiarabelona aminao so de misy indray ny verimberina na olona tokony tsy soratra anaranao mbola voasoratra ihany na ny olona mbola tsy tonga tony aza manaiky fa mijoro hatramin'ny farana efa mazava koa ny afatra zareo amin'ny justice ep ny ffkm fa anara-maso ny fifidianana zay ho avy izy ny fifidianana re olona tsy maintsy misy a fifidianana tsy maintsy atao satria tapitra ny mandany ny filoham-pirenena amperilasa kehitriny tapitra isaky ny 5 taona noho zany zany am'ty 5 taona manaraky ty de tsy maintsy anana safidy zay olona tokony tianao anao a sy vonina anatanteraka ny didy sy ny andraikitra ka mijoro mandrakarivo mino aho fa mihaino ay ianareo ary mahafantatra tsara fa idady zay rehefa milaza hoe zao atao tsy manoro voany tsy milaza ny zavatra tsy marina zany ka de zay ny afatra dia andresy isika raha ohatra ka tena samy mandray anjara daoly sy mijoro amin'ny fahamarinana daoly tsika rehetra ary indrindraindrindra amarinana tsara fa tsisy diso na tsisy misy na tsisy sakatsakana fa my fifidianana tsy maintsy misy hoy aminareo ka de mahereza daholy kely sisa volana vitsy fotsiny sisa de ho tafaveritsika amin'ny loniny daholy ny fiainana ary vitatsika miasa miaraka ary efa miasa miaraka tsika zay ny fahombiazana ka de mampahiry anareo mahereza ombatsika mandrakarivo Andriamanitra zay matahotra nareo fa mbola misy koa ny farany tsy foana tsy akory ny fanantenana samy teny Andriamanitra fa mitoetrany ny fanentanana ireo olo-pirenena anaramaso ny lisitry mifidy ataon'ny antokotiky Madagasikara any amin'ny faritra avaratry nosiny amin'izao fotoana izao mitarika izany moa ny filoha nasionaly ny antokotiky Madagasikara ny filoha Marc Ravalomanana atao ambanja indray ny tenany tamin'ity androany ity nanome toromarika ireo mpanaraty ny antoko ary ny haino ny fitarainandreo mponina any antoerana anjavandre maefa sy manora andre malala vahoaka ny fanitsakitro ara-baky-teny hanonandray ny filoha Marc Ravalomanana androany teto ambanja tsy nasakana ireo vahoaka tsy fanatritava tamin'ny ainandro sy ny hafanana miopampana ary na dia andro fiasana azy any androandroany Monsieur le Président, eto ambanja a district ambanja ngamba matsapa raha zegny indrindra tamin'ny vidy mivokatra tam'izay igny Andriamatofoloha ny vahoaka tantsaha tadiaviko niany hoaniko amare sy afaka mare afako magnomagna ny hoavy zanako sy ampianatra zanako azon'olo tsara zegny raha ohatra ka tsy mora magnadigny vahoaka malagasy fa ankehitriny zao Monsieur le Président ny vahoaka tantsaha de miaigny tadiaviko niany any fakotrosan'ny nomoaly ndraiky afaka nomoaly doka nitrosa vahoaka malagasy azo tsy mahafantatra zegny Andriamatofoloha eto magnaja sata misy amin'ny tany sy ny fanjakana ny tegnanay raha ny vahoaka malagasy zay mandalo fantragna laligny de laligny amin'izao fotoagna zao efa vao ny vidy amin'ny fomba demokrasia Andriamatofoloha fa ny sisa mampanahy zay ary atao nefa mety efa anagnanareo zegny pekady iaro zegny oka re tompoko mba tsy ho iseky azo raisigny tsy mitomby
zegny aloha tsy anagnanay ambany volo aty tsy anagnanay avoaka madiniky fahefagna fa anagnanareo amin'ny sehatra ambony. Monsieur le Président, azariagna toky voaka malagasy fa matoky anao avy hatrany zay ary matoky anao lalangava ziska miala eto ambony tany. Fa indrindra zay tiapanagadianao misaotra ndre matofoloha. Zao rehefa nanomboko ny fitondragna ny ala teo anao tsy mianatra ny ankamaroan'ny ankizy. Zahay samby rano manan-kariana, misy kakao, misy lavane, misy poivre, sy ny sisa. Nefa kosa ny vidiny ambany. Mba mahino zahay ny vangany 1 kilo agny andafy agny $250. Dikan'izay lafo raha io. Tena nino ndraiky lafany aminay aty vangainy ambany be. Ke raha mamparary zay tanora amin'izao fotoana. Ya. Eto ambanja zegny, zay zegny mandeha amin'ny sehatra ny asa, indrindra fa zay manam-pahasimbanana zay. Matsiaro vao ilikiliky zay. Zisy raha misy eto ambanja. Avy amin'izay koa zay faharoe farany. Aminay zegny indrindra fa tanora maro avaram-pianarana aminay eto. Fa zay avaram-pianarana zegny amin'ny tanora ny ambanja zay tsy hita amin'ny sehatra ny asa. Tsy nisalasala ny filomarika Ravalomanana namaly azy ireo ahafahan'ny fifidianana ihany izay ahafahana manarina ity firenena ity. Io no antoko ny 5 taona manaraka akamila mandray andraikitra ny tsiraray amin'ny fanaraha-masina lisitra mifidy. Tena faly. Tonga ty aminareo ty androany. Elaka tonga ty ihany azoko saratsena ary miteny zany le rectimateur lazy hoe felany andrasan'ny voakany sambo rano. Zay efa toky eo. Tena faly ary voakany sambo rano. Mbola tsara jiaby. Top hividianana izy ty ny voakany sambo rano. Ianareo ty amin'ny dianahy. Tena faly mahita anareo zao ihany. Tsy maintsy manao fifidianana isika satria omena voaka ny fahefana dia ny vahoaka ny laza hoe tiany olona tianay hitondranay 5 taona indray. 5 taona mandaha amin'ny filoham-pirenena miaraka ny constitution. Noho izany tsy maintsy amarinina aloha ny anaranareo any amin'ny listany mpifidy amarino fa matetika dison'ny sasana, matetika tena diso tsy fidiny dia tsy afaka mifidy anao. Rehefa tsy ao le anaranao dia sady tsy afaka hifidy anao no tsy azo vidina ianao ary ihany koa tsy afaka manatrika ao anatin'ny bolom-panatsahambato dia tsy hangan'olona fotsiny zany ianao. Zay zany ny tena atahorana. Noho izany amarino aingana aloha, amarino aingana aloha le anarana. Raha ohatra indray ianao mbola manana fotoana, mbola misy herinandro eo, dia raha ohatra indray ianao mbola tsy nisoratra mihitsy, mbola manana fotoana ray volana mahery satria amin'ny 30 May zay vao tapitra le fe-potoana hoe ndany aloha misoratra mihitsy. Fa raha ianareo zao no makany tsy mandany ihany daholo ray mahany dia vita. Amin'ny vahaolana fa tsy maintsy ataontsika aloha zay hoe alaitsika aloha fahefana amin'ny fomba mihaza. Amin'ny fomba mihaza rehefa azontsika fahefana dia tonga amizay tsika amin'ilay vahaolana. Le vahaolana zany efa aty omenareo ahy eo daholo zavatra rehetra maharary anareo aty. Isan'ireo distrika manana ny maizy azy eto amin'ny faritry Dianany eto Ambanja. Mampalaza azy ny famokarana kakao sy ny fambolena vokatra fanondrana maro samihafa. Nanome toky azy ireo ny filomarika Ravalomanana fa tsy ho ela dia hiverina amin'ny laony ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ny tatsasy ny vahoaka madinika no tena maika ary mila mianatra avokoa ny zaza malagasy. Zava-poana ihany anefa izany rehetra izany raha tsy miasa miaraka ny rehetra amin'ny alalan'ny fisoratana anarana ao anaty lisam-pifidianana sy ny fanaraha-maso izany eny ifotony. Fa mbola tsy afaka ao ambavandreo olona mona sy mipetraka manamorona iny lalam-pirenena fahenina iny ny anaran'izany filoha Ravalomanana izany. Tsy nahatra moa fa dia nidina ny fampitafa tamin'ireo mponina tany ambany ravikazo rehetra tany ny filoha Marc Ravalomanana. Nantsiprian'izay tateriny Zavandriamahefa sy Manora Andriamalala. Fanetretena, hafitiavana ary fahatsoram-poatrano no nasehon'ny filomarika Ravalomanana tamin'ireo mponina sendra azy tamin'ny lalam-pirenena fahenina iny androany. Isan'ireo tanàna kely notsidiany izao ny teto amin'ny Fokotany Seranana, commune Beramanja, district Anambilobe.
Tsy naharitra ny tenany dia nahita ny fahasairanana manjo ireo mponina kanidana ny fiara. Nopory fony teto fa gasy iray ihany isika. Ngala mukargo ngala. It's ambiambiambo mo sa. Ino kurangin ro? Merci. Isso isso. Mas tu aí. Rua. Tu cara para mim. Cap. Nanomboka vory ireo mponina teto tanàna rehefa naheno fa nandalo ny Filomarika Ravalomanana. Samba nomba nisy olobe nitsidika tahaka izao izahay ho ireo mponina, kanefa marobe ny zavatra tsy manjary eto amin'ity tanàna misy anay ity. Ohatra amin'izany ny trano fianaran'ireo ankizy izay efa tsy zarizary tanteraka, tsy misy dabilio ary mipetraka amin'ny tany ny mpianatra. Zay zegny ny tegna foto mpivolagna manao mety tokotany teto mamboly vary ka tsy ampy le fitaovagna andeha ampiasaigna amin'ny tany io, ohatra ny sarety, aomby, lasa le tany tokony ambolianao herinandro telo fanjamba dimy fanjamba ndraiky tatra ndraiky rary ritry zay le rano. Avy eo zegny ato zay matsaboly misy tany marobe tsy somasoma zay tokony agnanaovagna barazy. Iya, ke tsy vita zay le barazy amin'ny tany io noho ny tsy fanagnana zegny. Hito raha zavatra tokony atao fa tsisy zay le endrimana. Tsy anaranareo aho ho ny Filomarika Ravalomanana satria atsapako ny mahazo anareo. Zava-dehibe ny fampianarana ka tsy tokony atao ambany zavatra tahaka izao. Ijerenareo tatsaha aty ambany ravinkazo tsy misy pahita aty ny tenako satria ianareo no tena mila tohanana. Ho any atsimo nosy kosa indray isika mangetaita ny verenany Filoha Ravalomanana ihany koa eo amin'ny fitondrana ny mponina ao Betoky sy ampany any amin'ny faritra atsimo nosy iny. Betsaka ny fampanantenana nataon'izao fitondrana izao saingy tsy nisy tanteraka izany toy ny tany lavitra indrindra any amin'ny faritra atsimo araka izao fanadihadiana nataony Rava Razafimahinina sy Andry Rakotomalala izao. Mampiteny moana ny tsy fanjariany lisy mpifidianana avy amin'ny seny tonga ny Betoky Atsimo raha ny fitaraina ny olo-pirenena. Ny ena ny sambifidy any amin'ny faritra Atsimo andrefana raha oharina tamin'ny taona 2024 izay nisy 7,5 ary lasa 2,3,4 amin'izao. Ho an'ny Betoky Atsimo 7,4 mifidy amin'ity taona ity raha 13,7 ny taona 2022. Araka ny fanazavana amina foky tany iray ohatra dia 700 tokony no isa mpifidy, 200 ihany anefa notafiditra ao anaty lisy mpifidianana. Ho an'ny tolera voalohany, ny ena 4,795 izany raha 2,7 ny taona 2022 ary ny antolera faharoa 4,791 ny taona 2022, ny ena 2,777 tamin'ity taona ity. Tsy ny resaka lisy mpifidianana ihany no marary mponina fa eo koa ny resaka jirama sy ny lalana. Malohany ireo olana sy fahasahiranana ireo dia Filoha Ravalomanana irery ihany no heverindreo mponina ao Betioky fa afaka navitra azy ireo. Hitany fiverenanao satria hatram'izay ny siany fitorana zay dia atao kalana hafa zay be Betioky toa. Tsisy raha mandeha, tsisy raha vita. Hatram'ny jiro tapaka tsisy manompo marairay tsisy jiro zikariva kanao hatram'ny rano tsisy rano zahay toa. Lala moa le tena bakan-drano vozika Betioky 160 km zahay mandeha ady manompo marairay kanao avy Kiliaragna folakandro le amin'ny 4h 5h. Fitorana amin'izao tsisy raha vita ny hatram'izao ka mangataka ny fiverenanao zay Andriamatoa Marika Ravalomanana. Fa maro ny vahoaka sy tafiditra agnaty lista. Laha ohatsy hoe fokotana anankiray misy olo 800 zara raha manao 200 tafiditra. Nefa tsisy famahaolana zay. Ka miangavy anao zahay Ravalomanana, président Ravalomanana mba ho tonga aty aminay.
Karavalomanana milanao ho avy atoy fa tsy mandroso zahay depuis nialanao etoa ka bandy avao olo manao zao hoe mandroso be tio ka tsy mandroso ndra raiky miavy abakao iha. Mendrandra ny Flora Valomanana narina ny Madagasikara ihany koa ny ao Ampania. Mangetaheta azy zahay fa ela ty fotoa mitondrany amy ty faritry nay faritry aty motoy atoy ka mangetaheta azy zahay. Mangataka ny CNI anao ny asany amin'ny tokony ho izy tsy hitanila na koa hanovany tena zava-misy ny mponina Betioky sy Ampania. Manay izy ireo ny mety ho vokatry ny fividianana ho avy eo raha toky efa mananga saga ny pakady na alatra. Famiverina amin'ny vahoaka ny fahefana ary ampelatana ny olom-pirenena mifidy tsiraray avy ny hoavin'ny Madagasikara hoy ny solombavam-bahoaka Mamarabenirina atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Fiteny Ravizafy Mahenina sy Andra Kotomalala ny fandarana tamin'ity androany ity. Fampahafantarana ny olona ny andraikiny amin'ny fividianana no ataony Antoko-Tim. Ininy atoko afafenina nefa fa ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ary masy mandidy amin'izany. Nazavai ny Flora Valomanana teo hoe fiverena ny fahefana any amin'ny vahoaka. Zay ilay fividianana ary manomana ny olona hampiasa izay fahefana zay ny Flora Valomanana teo. Zany hoe mampafantatra ny olona hoe any aminareo baolina rehefa tonga io fotoana io. Any aminareo no hoavin'ny Madagasikara. Any aminareo fanapahan-kevitra ny amin'ny fomba hitantanana amin'ny firenena ary isafidin'ny vahoaka no hiantoka andray no hoavin'ny firenena rehefa avy eo. Mila atao fantatry ny olona zay fa nanomban'ny sasany ny endriky ny fividianana tato ato de lasa business kely, lasa asa tselika, lasa manambola no tompony safidy, lasa asa tselika, lasa mitondra mpanakanto. Zay manana fitaovam-piadiana. Tsy misy dikany anefa ny fanentanana natao raha toka tsy resy lahatra ny andeha hifidy ny olom-pirenena. Zavatra roa na telo ny tena tsy maintsy iomanana. Voalohany indrindra ny fandraisana anjara ny vahoaka ao anatin'ilay fiomanana sy fanatanterahana fifidianana. Fandraisana anjara manomboka aty amin'izany recensement fanatanterahana anarana zany efa fandraisana anjara fa indrindra fandraisana anjara amin'ny fifidianana. Fa raha ohatra tsika ka hiresaka mandritra ny tapa-bolana eto resaka fifidianana fotsiny ka ambany dia ambany io taham-pandraisana anjara io hitovy amin'ny tamin'ity teo izay ara-politika dia azo adika hoe tsy manana legitimité, tsy ampy legitimité ahafahana mitondra firenena rehefa tena ambany io. Ka raha ohatra mbola zay no miverina de farafahakeliny mbola ny olana ny ainantsika teo no miverina na ho ratsy lavitra noho izay de ampafantarina amin'ny vahoaka fa mila mandray anjara izy, mila ampiakariny io tapa-havitriany io. Faharoa, ilay safidy na iza vidinao fa safidy no zava-dehibe ao anatin'ilay fifidianana ary ny tsika moa atao amin'ny Antoko-Tiko Madagasikara de maneho amin'ny olona hoe maneho ny fahavononana koa endrika fandraisana anjara ny fifidianana ngeza be avy amin'ny antoko politika anankiray, ny antoko politika Tiko Madagasikara ny hoe hanana kandida amin'ny andiam-pifidianana rehetra ny antoko Tiko Madagasikara. Ankoatra ny resaka fifidianana, voaresaka atao amin'ny fandaharana miara-manonja androany ihany koa ny toe-karem-pirenena toy ny fambolem-bary any amin'ny faritra loatra Mangoro izay misedra olana ankehitriny noho ny alabary. Famiteraka resabe sy fanahina eo amin'ny samy solombavam-bahoaka ny endrikendriky ny fivoriana ara-potoana voalohany hatrehan'izy ireo amin'ny talata ho avy izao. Ao ireo miteny fa mety tsy hisy izay fivoriana izao. Ao ihany koa ireo milaza fa mety atao ampitandavitra amin'ny alalan'ny visioconférence izay fivoriana andiniana ny teti-bola-panjakana sy mpantsina amin'ny taona 2024 ity. Ny antsipiriana izay avy hatrany amin'ny rindra-tsara ny Mateo Prince. Araka ny tsy litsofina voaray tena anivon'ny anteny miram-pirenena dia mety atao amin'ny alalan'ny visioconférence na fivoriana ampitandavitra ny fivoriana ara-potoana hatrehan'ireo solombavam-bahoaka amin'ny talata voalohany amin'ny volana May. Eo ny tahotra mety ho fanohizan'ny solombavam-bahoaka ny fitsompam-pitokisana na ny fanonganana ny governemanta iray manontolo ary ahina ho tonga hatrany amin'ny fanonganan'ny solombavam-bahoaka ny filoham-pirenena amin'ny toerana mihitsy aza izany. Eo ihany koa ny olana arabola mitranga ao anivon'ny anteny miram-pirenena satria raha ny aloha ranom-bavao dia tsy mbola nahazo ny solika sy ny sarandalana ahafahana manatrika izay fivoriana izay ny ankamaroan'ireo solombavam-bahoaka raha ny tsy litsofina re.
Loharanom-bavao afa mihitsy aza no milaza fa maro ireo solombavamboaka mbola tsy nandray karamany volana maromaro izay. Tsy tokony atao amin'ny visioconférence io anefa ny fivoriana anomboka amin'ny talata ho avy zao io raha ny fanazavana. Feritretako azy aloha zany tsy tokony hisy antony mihitsy anaovana an'izany satria no nyresaka tsy fahasalamana sy ny amehana neny na tonga andreny tamin'ny fotoan'andro fa amin'izao fotoana izao everiko hoe tsisy antony mihitsy andianana na izorana makany amin'izany hoe fivoriana ampitaindavitra izany ka tsy everiko hoe hevitra tsy mitombona izany. Tsy misy afa-tsy ny fionana mivantana eo amin'ireo solombavambahoaka no ahafantarana ny zavatra mety hitranga ao anivon'ny anteny meram-pirenena atao aoriany ireny raharaha mivavay teto amin'ny firenena ireny raha ny fanazavana. Ny zavatra misy eto anivon'ny anteny mera aloha zany na tiana na tsy tiana dia hoe miainga maro anisa foana ny fanapahan-kevitra rehetra na misy ary fironana ho ana vondrona samihafa raha vao tsy miombona ao anatin'izay ny maro anisa dia sarotra ny ampandresy an'ilay hevitra dia everiko fa ilaina ny fiona ny namana rehetra, ilaina ny fivoriana ahafahana mampitovy fomba fijery mba ahafahana mitondra zavatra ho an'ny ny tombontsoa am-pirenena. Tsy mahatoky tena intsony araka izany ny mpitondra fanjakana, tsy mahatoky intsony ireo mpanaradia azy hatramin'izay Andry Rajoelina ary tsy mahatoky ireo heveriny maro fa akaiky azy hatramin'izay. Aiza izany ilay hoe mambahoaka ny filoham-pirenena. Ny hita aloha dia miorooro mafy sady torakovitra ny mpitondra vao maheno fivorivoriana ka mitady ny fomba rehetra anakanana izany. Afa-tsy mbola manomboka ny famitorana momba ny volona mikararana tany Ikongo ny 20 aogositra lasa teo raha nambarany solombavambahoaka voafidy tany antoerana dia na ny enquête parlementaire ataon'ireo solombavambahoaka na ny fanadihana tokony ataony fitsarana dia samy mbola tsy manomboka avokoa fanadihana mbola eo misary sindatsariny Mateo Prince Atrany. Tsy mbola misy mangirana ny fanombohan'ny fanadihana momba ny raharaha fitifiran'olona fahobe tany Ikongo raha nambarany solombavambahoaka Brunel Razafintsandraofa. Araka nambarany na ny fanadihana lalina ataon'ny solombavambahoaka na ny fitsarana malagasy dia samy mbola tsy manomboka avokoa raha mety ho fantatra amin'ity fotoam-pivoriana ity kosa ireo solombavambahoaka andrafitra ny komisiona anao izay fanadihana lalina izay na ny antsoina hoe enquête parlementaire. Raha ny fahinoko azy aloha zany dia mbola tsisy ninina manomboka na ny fitsarana na ny enquête parlementaire eto anivon'ny anteny meram-pirenena. Eto anivon'ny anteny meram-pirenena voaja daholo ny dingana rehetrarehetra tokony natao dia efa mipetraka ilay résolution efa nanolotra anarana ny groupe parlementaire samihafa hiditra ao anatin'ilay voamera manadiady fa ny fanendrena an'ireo solombavambahoaka namana hiditra ao anatin'ilay voamera-panadiady mbola tsy mivoaka hatramin'izao dia zay no mahatonga ilay enquête parlementaire mbola tsy manomboka. Fandray foana ihany koa amin'ilay fianakavian'ny maty sy ny fianakavian'ny maratra fa mbola tsisy fiantsoana mihitsy teo anivon'ny fitsarana manontany namana mpiara-miasa ihany koa fa tsy misy na information judiciaire miainga hatreto. Ankoatr'izay dia 3 andro farafahakeliny no anaovana ny lalana miazo any Ikongo raha miala eo ifanadihana. Vokany tsy tonga any antoerana ny karaman'ireo mpiasam-panjakana sy fisotrondronon'ireo be antitra efa 2 volana izao. Dia raha ny fampitam-baovao omendry zareo ny mpandray fisotrondronono sy ny mpiasam-panjakana dia hoe isy helikoptera natitra volana dia miandry efa 2 volana zao ny tsy nandray an'izay vola zay na ny mpiasa misotro ronono na ny mpiasam-panjakana amperinasa. Ankoatr'izay dia ahina maizikitroka tanteraka ny ao Ikongo afaka andro vitsy satria simba ilay fiara antokana mpanatitra solika ao amin'ity distrika ity. Ny lalana nefa ratsy tena ratsy izay atao 3 andro farafahakeliny. Afa 570 faingoro isan-jato ny tany fantrana ho an'ny Madagasikara ny taona 2022 araka ny tantitry ny banky iraisam-pirenena anisan'ny antony voalohany ny tsy fahaiza-mitanta ny governemanta efa tsy mahagaga ny tsikera nataon'ny banky iraisam-pirenena ity ho kosa nambaran'ny solombavambahoaka Fetra Ralamozafimolona raha niresaka tamin'ny Jessica Miray sy Tahirinena. Katso tanteraka ny fampandrosoana eto Madagasikara ho nitatry ny banky iraisam-pirenena. Antony mahatonga ny tany fantrana tsy niesika teo amin'ny 570 faingoro isan-jato ny taona 2022. Nilaza ihany koa ny banky iraisam-pirenena fa antony mampitotongana ny tany fantrana eto amintsika
ny tsy fampiny fifaninanana sy ny mangarary eo anivon'ny fanjakana efa tsy mahagaga ny sikera toy izany ho ny antoko tim efa hatramin'izay tsy nipetraka mihitsy ny fahaiza mitantana tamin'ity fitondrana ity fa tokony mba hiaino na nitorohevitry ny fa tia amin'ny fanoherana nitorohevitry ny avy any anivon'ireo le mpiara-miombonantoka zay manana manam-paiza manokana ary mampindram-bola manampy atsika ara-bola fa tsy miaino fa mikiry biby a mandeha makany amin'ny lalan-diso satria fanapara-pahefana amin'ny lafo maro hoe anay ny fitondrana zay ny eo amin'ny fitondrana ataonay zay tianay atao tsy miraraha zany fisininy hoe arofanina sy famaritana apetraky ny lalam-panorenany zany reo olonreo fa tena nataony zay tiany natao anisa mitana anjara-toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena iray ny sehatra tsy miankina tsy afaka mifaninana nefa ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara raha nitatry ny banky iraisam-pirenena trany zara raha misy ihany koa ny famatsim-bola ny fanjakana mihitsy no minima motika ity sehatra ity inona nataonao amin'ny secteur privé na ao ny famokarana ao ny tontolo ambany vohatra zay valopolo isan-jato-mahery dia tatsa tsy misy ahoana ny fanatsaranao ny resaka famokarana herinaratra sy ny fanomezana herinaratra ny vahoaka malagasy ary indrindrandrindra izay ny takininy reny le mpampiasa vola tsy mahagaga raha tsisy tonga mpampiasa volany telestage lava fahatapahany rano efa tena tsy resahana itsony fomba ahoana no ny ampidinany olona ny volany sy ny orinasany ny ozinany amin'izany hoe fahatapahany jiro sy fahatapahany rano lava zany ary akoatran'izay ihany koa le karazana tsindry sy otra zay atao telo vaimanta terenany anome vola anao fotsiny ny orinasa alohan'ny ipetrahany alohan'ny azon'ny agrément na azoon'ny alalana ohatra hoe ampiasany volany eto toerana de zay le tena hoe tsy misy ny mangarara fa jadona ny misy eto manamafy hatrany ny banky iraisam-pirenena fa misy lesoka ny fitantanany gouvernemanta malagasy manampitrotraka ny olana ara-politika ny olana eo amin'ny fahasimbany tontolo iainana ary ny crise ny covid-19 fa voantso eny anivon'ny direction générale de l'inspection générale d'État eny Antaninarenina raha mpitso ny filohany HCDDET teo aloha Andriamatoa Pierre Lenoble Navony tsy fantatra mazava ny anton'izay anisana azo fiantsoana ihany koa ny lehibe ny Confédération africaine ny baolina kitra teo aloha Andriamatoa Ahmad tafiditra ao anatin'ireo olona anaovany sapandra ramosana ny kolikoly any Mahajanga fanaditiana ity farany ka ampiantsona ny rome ho avy izao raintsika akaiky ihany ny toyn'izay vaovao izay afa misy tambajotra mafia te hividy mora ny orinasa jirama eto Madagasikara hoy nambarany antoko otrikafo tamin'ity androany ity fantatra fa tsy mitsamtotongana ity orinasa malagasy ity ary misy dia tanana malagasy vahiny ao anatin'izany hoy hatrany ity antoko ity fanaditiana misary sindrantsariny Mathieu Prince tsy takona afenay intsony efa-potika tanteraka ny orinasa jirama fantatra fa vonomena 2.700 miliyara ariary ny orinasa jirama atao anatin'ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity tsy tanaitraka mivantana tamin'ny mpanjefa sy ny vahoaka madinika nefa izany fa ireo tompon'andraikitry ny orinasa ireriany angamba no nahazo tombotsoa tamin'izany volabe miompampana izany tapaka lavany jiro mahita ialana bala araka ny fomba fitenjatovo hatrany ny eo anivon'ny orinasa jirama ny tena marina hoy ny antokotrikafo dia misy diantanana mafia mamotika ity orinasa malagasy ity fa andinana saim-bahoaka fotsiny no ataony jirama amin'ireny karazana fialantsiny sy alaolana avoakany ireny isan'ny orinasa tsy mbola voaprivatize ny orinasa jirama nefa hita kosa hoe efa privatize amin'ny fomba nkolaka ihany le izy ary inina potehana ho mba hafahana mivarotra azy amin'ny vidiny mora raha zay ny azo ilazana azy dia io tranga misy amin'izao fotoana zao ahoana moa ny heverantsika hoe bidibinga ny teknisiany eo amin'ny orinasa jirama ahoana tsy ahafantarany ministera hoe inona ny olana dia inona ny vahaolana ilay orinasa jirama fa inina potehana le izy satria maninona misy rezoana mafia mihitsy ao anatin'ilay orinasa sy miodidina an'ilay orinasa zay misy mpitondra fanjakana ihany koa manao ny fomba rehetrarehetra mitehana an'ilay orinasa mba hafahana mivarotra azy amin'ny mpanambola vahiny zany omendanja hatrany ny vahiny tsy manana eritreritra ny trandraka ny eto Madagasikara ny mpitondra fanjakana porofony zany dia mitady mpamatsy menaka mavesatra avy any ivelany indray ny orinasa jirama isika nefa manana antsimiroro
manana vahaolantsika eto amin'ny alalana tsimororo za tsy mbola miady hevitra hoe manahoana ny tombony ho atsika amin'ilay fiampidinana n'ilay orinasa tsy miroro tsy mbola miady hevitra ny amin'izay na hoe manahoana no mety hoe vokatsoa ho azo ny Madagasikara ao anatin'ilay satria are-pirenena ilay menaka mivesatra tsy miroro fa mba misintona ny sainy feritrereta tsika rehetrarehetra sy ny mpitondra fanjakana fotsiny hoe manana vahaolany tsika eto anatiny fananana ny tsy miroro lefitsika manaiky no hoe ny orinasa vahiny Salam Chauvena no anafatra n'ilay menaka mavesatra avy any ivelany dia mividy amin'izay vidiny amarotany azy tsika mba hitatsika hoe lojika ve ny zavatra sahala amin'izay ho zay hoe tsy lojika zany fa aminay misy paipaika maloto ao ambadika ao hoentina motehana n'ilay orinasa na inona fanazavana entiny Jirama dia tsy mahavaolana izy ireo sy ny mpitondra fanjakana. Tsy voafehan'izy ireo ny famokarana angovo fa ny famenomana am-paosiny no mahamaika azy aporofony izany. Ny raharaha kolikoly mahavoasaringotra ny mpitondra teo aloha ireny. Tsy nahavany olana delestazy izay mihamafy isan'andro aloha ny fihetsiketsehana nataony Jirama sy ny fanjakana Rajoelina hatreto. Araka ny fenitra maneran-tany mpanampitsabo na infirmeray misahana olona 3,000 raha sazy iray dia misahana olona 5,000 saingy eto amintsika infirme iray misahana olona maheriny iray alina ary raha sazy iray manodidina ny olona iray alina ihany koa. Atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity nentonana amintsika ny olana sehatra ny fahasalamana eto amintsika. Jessica Miray sy Tahirnena. Marary ny sehatra ny fahasalamana eto Madagasikara. Tsy ampilavitra ny sampiasan'ny fahasalamana. Efa betsaka ny antsoavana ataon'ny syndicat paramedicaux saingy tsy misy miaino. Olana voalohany mpiasan'ny fahasalamana eto amintsika ny tsy fahampiany mpiasa. Raha ny tokony ho izy araka ny fenitra maneran-tany, mpanampy mpitsabo na infirmier iray misahana olona 3,000, rasazy iray misahana olona 5,000, saingy ny eto amintsika infirmier iray misahana olona maheriny iray alina ary rasazy iray manodidina ny olona iray alina ihany koa. Mitomby araka izany ora iasan'ny mpiasa. Ny tena olana ao anatin'izay dia ny hoe ny condition de travail na ny fepetra ahafahan'ny mpiasa miasa. Ny raha antsika nahita zany resaka hoe insécurité ny aina mpiasa zany. Ny raha antsika mahita zany hoe hatreto tsy mbola misy sata manokana na régime particulier mipetraka ho an'ny asan'ny paramedy eto Madagasikara. Izay fantatsika nefa fa ny 80 isan-jaton'ny CSB na ny centre de santé de base eto Madagasikara dia mbola ny paramedy ny mamelona sy mampiodina zany indrindra ny amin'ireny faritra lavitra indrindra na reny faritra tsy taka-maso reny. Efa betsaka ny fitakiana nataon'ny mpiasan'ny fahasalamana na fifampiresahana izany na fitokonana saingy tsy nisy nivalatra amin'izao. Nanomboka ny taona 2024 efa nangataka fisionana indray ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana tamin'ity volana aprily ity saingy nandata amin'ny ora farany ministera. Indray efa ilay ministera ny fahasalamana mihitsy no tsy te ifampiaino ifampiresaka amin'ny famahana ny olona amin'ny paramedy satria inona ny asahina miteny an'izany dia zao hoe tamin'ny tapatapaka ny volana aprily teo dia tokony isy an'ilay dinika national na ilay dialogue national zay efa isoranay ny rantsamangaiky ny USAID na ny fanampiany vahoaka Amerikana hanampy anay tamin'izany famahana olana zany zay saika atao teny amin'ny CCI vato indrisy anefa fa ny alin'ilay tena fotoan-dehibe mihitsy ny ministera ny fahasalamana indray no tsy valana hoe ajany io dinika io ka tsy fantatray hoe novahany ve ny olana sa inona no nahatonga le hoe dinika najanona fa dia hatreto aloha zany ny olana tsy mivaha ny dinika tsy atao. Ho an'izay sendranay kosa nitovy ny hevitra raha tsy nitolotry ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara mbola mitoetra amin'ny hôpital-mpanjakana ny fanavakavahana izay tsy manana tolotra. Arakaraka le apparition physique zany hoe le olona rehefa mba metimety dia tsy maninona fa ay dia rehefa hitany hoe tsaratsara zany ny fisehony ivelany dia ohatrany hoe manana ny maso kokoa. Zao ny problème 80% nge ny zavatra andanana amin'ny hôpitaly eto dia mandoha vola daholo. Ny olona nefa tsy manana an'izany fahefana zany. Tsy zakan'olona kosa ny kony fitsabony dia tsy zakan'olona zany. Ndraindraiky ny olona miserezigny hoe miandry fahafatesana fotsiny satria tsy manana moyen izy hitsabony tenany. Fandraisana aloha arakaraka le olona ihany koa le fandraisany dia
amin'izao fotoana izao efa sarotra le fiainana dia misy ny manambola dia tonga dia malalaka zany ny fomba fandraisany an'le marary dia misy ny tsy manambola dia efa tena miandro fahafatesana angambany satria no raha tsy manambola iny tsy afaka miditsy hopitaly mazava ho azy mikitakita mihitsy izy rehefa tsy manambola mijerijery paozy zany izy amin'ny lafiny iray aloha fa nefa misy koa le paozinao raha olona tonotony ny fijeriny anao ny manambola ihany koa izy tsy tena tsy milamina mihitsy zany resaka sehatra amin'ny resaka ara-pahasalamana amin'izao e manodidina amin'ny 7 amin'izao ny paramédico manerana ny nosy iray alina kosa ny bénévole manodidina ny 903 amin'izy ireo no anaty syndicat tahotra ny raha matahora sy ny antsojay ho an'izay miditra ao anaty ny syndicat Anisany anaovan'ny sindika fitakina ny fanatsarana ny sosialy mpiasa tafiditra ao anatin'izany ny fijerena ny fiahina ara-tsosialy ny fitsinjovana ny fahasalaman'ny mpiasa ary ny karama maro ny lalàna mifehy ny asa no nitsakitsahana izao fitondrana izao homaren'ny randrana sindikaly amin'ny fanaovana diabe ny fankalazana ny andro ny voalohany volana May ho amin'ity taona ity onjalalaina ranaivomanana sy tahirinena. Ny ara-tsetrany ny tontolo ny asa teto Madagasikara nandritra ny fotoam-pitondrany filoham-pirenena Andry Rajoelina tsy voajery ny sosialy mpiasa ary misy fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny asa nataony fitondrany ity. Anisan'izany ny andiny ny fahafito amby 20 mahakasika ny fahalalahana amin'ny fitakiana sindikaly. Eo ihany koa ny andiny ny fahavalo amby 20 mahakasika ny convention collective. Betsaka ny marary ny mpiasa eto Madagasikara ka mila jerena. Ohatra amin'izany ny mahakasika ny fiahina ara-tsosialy, ny fitsinjovana ny fahasalaman'ny mpiasa ary koa ny karama. Ny ratsy zany aloha ho an'izay fanajana fifanarahana raisam-pirenena zany momba ny resaka karama moa dia io hitantsika io e. Raha teny ny karama miakatra rehefa aty amin'ny fiafarany aty dia midina miratsy daholo zany zany rehetrarehetra zany ny fiainana sosialy mpiasa dia ohatr'izay ihany koa io ko resaka knaps manona ny knaps io izy vao mainka mety tongana hatramin'izao tena mahitsy zay ny ratsy ny tontolon'ny asa amin'izao fotoana izao raha ohatra manao bilao anatin'ny iomanda na fitondrana amin'izao maro mampalahelo kely anie le hoe olona tompona andraikitra mafy tsara zany tontolon'ny asa na raisam-pirenena zany le be ny gouvernementantsika nefa zany ny tontolon'ny asa mihitsy no potika amin'izao andro izao. Eny hatrao an'ny firenena fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny asa ataon'ny fanjakana amin'izao. Ny praiminisitra izay anisan'ny olona nitanandraikitra teo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny asa na ny OIT. Le fanjakana ve te hilalao sady tsy manisy asiny le mpiasa malagasy ny fanajana n'izay zonay zay zo zay le resa eo amin'ny zo io foana le resantsika fanajana n'izay zo maneho hevitra ao anatin'ny filaminana zay zany dia takinay foana zao anatin'izay samy dia hoe ho asehondray amin'izao tontolo io ampasahivinay foana hiakatra any amin'ny feonambe raisam-pirenena ho an'ny asa any Genève amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 jona ho avy zao ilay olana eto Madagasikara le hoe ny fanjakana malagasy manitsakitsaka ny fifanarahana raisam-pirenena lalàna 9 sy 20 eo hitan'izao tontolo izao ndray nefa afahambaraka efa be tavy dia mbola ampiana ndray. Sosy anjara asan'ny sindikany manao fitakiana sindikaly ka tsy tokony ho sakatsakanana amin'ny fanatanterahana izany izy ireo. Anao diabe miainga avy eny amin'ny Foibe ny 67 hektara ny avy ao anivon'ny randrana sindikaly ny voalohany volana May ho avy izao anamarihana ny andron'ny asa. Vaovao-ny fampianarana iankinany ho avin'ny zaza sy ny tanora malagasy ny fisitrahan'ny fampianarana tsara kalitao ary rangory fototra mahatonga ny nentan'ny mpianatra mitotongana ho ambany ny tsy fahafehezan'ny mpampianatra sasany ny asany tsy ampy ihany koa ny fitaovana sy ny fototra-avitrasa hanomezana fampianarana tsara kalitao ho an'ny mpianatra malagasy araka ny fanadadiana nataony onjalalaina ranaivomanana sy tahirinena hatrany. Ny akiny avy ao anivon'ny ministera fanabeazam-pirenena fa ambany ny fari-pahaizan'ny ankizy eto Madagasikara amin'izao. Antony maro mahatonga io, anisan'izany ny tsy fananan'ny mpampianatra sasany, ny traikefa ilaina amin'ny tontolon'ny fampianarana. Misy mpampianatra ny tsy nandalo akory ny fanofanana mahakasiky ny fampianarana nefa dia manao ity asa ity.
fa ankoatr'izay dia mbola tsy ampy ihany koa ny fitaovana sy ny enti-manana ary ny foto-drafitrasa isitrahan'ny mpianatra malagasy ka alitaon'ny fampianarana araka ny tokony ho izy. Ahitana taratra izay tsy fampiny fitaovana sy foto-drafitrasa izay ny any anivon'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana. Mbola maro ny ezaka mila atao ampiakarana ny lentan'ny fampianarana eto amintsika. Tsy dia tena mbola mahafa-po aloha ny fari-pahaizan'ny mpianatra zany ny qualité ny fahaizan'ny mpianatra na ny eo amin'ny matière de base moa ny antsoina anazy hoe kajy frantsay malagasy. Ny fitaovana nefa amin'ny ankapobeny raha jerena amin'ny analyse SDA izay natao restitution tany amin'ny hôtel iny dia tsy dia tena ampy araky ny tokony ilana azy satria raha tianana zavatra de qualité ianao dia manomboka amin'ilay fitaovana ampiasaina ny tokony qualité tsy afenina. Misy ny mpampianatra tsy tena manana vocation na mpampianatra anefa tena mpampianatra izy inona moa no azonao atao dia mpampianatra izy io dia samy manana ny stratégie sy ny didactique ary méthodologie fomba ampitany amin'ny fampianarana izy. Misy olona mety tsy nianatra akory tamina école de formation. Tsy mahasahana ny faritra maro manerana nosy ny mpampianatra ampiasa mpanjakana saika mpampianatra Framatrano no misehatra any amin'ireo sekoly any amin'ny faritra ambanivohitra. Ny ankamaroan'izy ireo dia mitazona kilasy na roa telo mihitsy azy ary tsy nahazo fiofanana feno ho mpampianatra. Misy fiantraikany-dratsy eo amin'ny tontolon'ny fampianarana io tsy fampiny mpampianatra io na dia milaza ho manana foto-drafitrasa manara-penitra azy isika. Mitentina 12 tapitrisa ariary ny trosatsy voalohany orinasa analoga tamin'ny orinasa niambona ny tranomora teny Anosiala ny taona 13 sy 14 sy 20. Naneo ny tsy fankasitrahany ary lanja sora-baventy teo alohan'ny orinasa teo akadimbahoaka androany ny solotena mpiasa mitaky ny amikaraman'izy ireo. Jessica Miray sy Tahirinena. Karama volana Desambra 13 sy 20. Septambra ary Oktobra 14 sy 20 no takiany ireto mpiasa amin'ny orinasa MST ireto na Madagascar Security Challenge. Izy ireo no niantoka ny fiambenana ny tranomora teny Anosiala ny taona 13 sy 20 sy 14 sy 20. Manodidina ny 5 alina sy 7 hetsy sy 15 tapitrisa ariary eo io ambina karama tsy nalohan'ny orinasa analog io izay niara-niasa tamin'izy ireo. Efa nalay mpiara-miombona antoka tamin'ilay orinasa avokoa ny entana natao antoka nandoavana ny karaman'ny mpiasa teo aloha. Satria ny fandovana ny karama hatramin'izay aza tratra aoriana be foana ka voatery ny orinasa no niantoka ny fanefana ny karaman'ny mpiasa. Efa nisy ny fitakiana nandritra izay taona maro izay saingy tsy nisy vola nivoaka. Ka izao niroso tamin'ny fampiantsoana mpanao gazety sy filajana soram-baventy izao ny solotenan'ny mpiasa. Ny olana zany somary goavana ihany satria nanao ny asa zay asa sarotra nataonay teny satria agent ray miaraka amin'ny alika ray miambina hatramin'ny 10 tsisy clôture jour et nuit risque zany. Ny faharoa manarakarak'izay nasainy zareo natao ny asa dia zay zany niantoka nanao ny paiement ny mpiasa anay ny personnel anay vita nefa ny asa tsisy paiement fa miandro fitakiana foana vao mandeha le paiement. Nitaky foana izahay fa miala may nanaovana ato zay satria be orinasa majinika tsy malagasy ny mitantana azy dia atao an'izany. Manodidina ny 30 ny mpiambina ny asa andro sy alina ary alika manodidina ny 5 milaza ny tokona manoloana ny orinasa eto akadimbahoaka ity atranty ireto mpiasa ireto raha tsy mivoaka ny karaman'izy ireo. Fatra maro teto andrenivohitra sy manodidina no nahenona horohorontany ny tolakandro teo tokony ho tamin'ny 2 ora sy 12 minitra tamin'ny fatra Andronony be avaratra Analamahitsy Antananarivo no nisy ny fohibeny 3 faingo 2 amin'ny maridrefin'ny Richter no tanjany ary betsaka ny olona no naheno azy. Tsy mbola nahenona fanamarihana mahakasika izany kosa ny sampana misana ny horohorontany ny Ankatso. Marihana fa fotoana fitrangan'ny horohorontany ny vanim-potoana manelanelana ny andro mafana sy mangatsiaka tahaka izao. Mahazivahana izany eo anelanelany volana febroary, martsa sy aprily izay somary mafimafy kokoa raha oharina ny mitranga ny volana septambra sy oktobra rehefa hiditra vanim-potoana. Vaovao ny fanatanjahantena ny 12 ka hatramin'ny 14 May ho avy izao ny fifaninanana hazakazaka UTOP Madagasikara andiany fa 14. Tafiditra ao anatin'ny fiahina ny fahasalamana ny fanaovana fanatanjahantena. Maro karazana ny fanatanjahantena azo atao arakaraka ny toe-batan'ny olona tsirairay. Anisan'izany hazakazaka manodidina ny 2 ny mpandray anjara andrasana amin'ny andiany ity. Onjalalana raha navy manana sy Tahirinena.
Ankoatry ny hazakazaka dia mandray anjara amin'ny fanampiana ara-tsosialy ho andram-ponina sy tanàna lalovan'ireo atleta mandritra ny fifananana hazakazaka UTOP Madagasikara andiany fa 440 ny mpikarakara. Anisan'izany ny fanomezana foto-drafitrasa isitrahana andram-ponina rano fisotro madio. Ny tombony sampandray anjara amin'ity fifananana ity amin'izao andiany fa 440 izao izay efa tafakatra 770 sy 740. Ny 700 isanjato amin'ireo dia mpandray anjara vehivavy avokoa avy amina firenena 440 ireo mpandray anjara ireo. Hazakazaka izay ataontsika hoe manana an'le tosy gasigasy zay iarahana amin'ireo villageois ireo mpiazakazaka sy olona eny an-tanàna zany ireo zany anisan'ny mitandro ny fandriampahalemana amin'ny lalana zay andehanan'ny UTOP. Ireo koa no manampy anay amin'ny resaka fanadiovana ny lalana rehetrarehetra sy andohalovan'ny UTOP. Mitombo koa ny isan'ny mpandray anjara ataontsika hoe ampino UTOP. Anatin'izany ireo villageois 70 70. Anisan'izany ireo ankizy 30 avy amin'ny EPP misy any andalovan'ny UTOP ary 440 avy amin'ny EPP Ambatobe. Amin'ity taon'ity dia ny champion dia afaka andeha any ampita. Ny asa sosialy moa dia maromaro iarahana amin'ireo mpiara-miasa mpiara-moninatroka. Amin'ny herintaona zao 720 tapitrisa ariary no vola voangona. Ary io vola io dia nafahana nanome rano fisotro madio ho an'ny ankizy 470 sy 500. Misy karazany 7 ny hazakazaka atao amin'ity andiany ity. Manomboka ny zoma alina ny miainga any Marzevo ny hazakazaka Ultra Trail izay mirefy 420 km. Atleta malagasy sy vahiny 700 no andray anjara. Ankoatry ny any Marzevo dia isy ihany koa ny fiangana eny Mantasoa sy Ambomiadana ary ny eto Andrenivohitra. Amaranantsika ny vaovao amin'ity androany ity tsy mahasakanareo antokana miaramila avy amin'ny ara-dalàna sy ny RSF ny fampitsarana ny ady ao anatin'ny 270 ora. Mbola mirefitra ny basy ary miamafy ny fifandonana apetsaka moa ireo firenena akaiky ny Soudan no mandray mpitsomponenana amin'izao fotoana izao. Angom-baovao ny Ravirazafi Mahena sy Andry Rakoto Malala. Mandeha ny fifampiresahana amin'ireo antokana miaramila miady ao Soudan amin'izao fotoana izao ny amin'ny anohizana ny fampitsarana ny ady. Miamafy nefa ny fifandonana ao Khartoum sy Darfour izay miditra amin'ny andro 17. Araka ny tatry minitry ny fahasalamana Soudanais, farafahakeliny olona 12 sy 500 no namony ainy ary mahery ny 37 ireo naratra. Ao anatin'izay, mandeha ny famindrana ireo sivily mitsoaka any an-toerana, vahiny 700 izao no nafindra ny tafika an-dranomasina Frantsay na Arabia Saodita. Mitokosa ny fitsoponenana ho an'ireo mponina misy ny ady na manakaiky izany ka anisany mandray azy ireny Egypte sy Etiopia. Mahery 4 sy ray alina ireo Soudanais tonga ao Egypte hatramin'ny nanomboan'ny ady ka ny 2 amin'ireo vahiny avy amina firenena 10 na ihany koa avy amina fikambanana iraisam-pirenena. Mialohan'ny isarahantsika amin'ity hariva ity dia ampahafantarika ianao fa ny fandarana ao namarina sy ny Global News no arahinao aorian'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa no ronan-tsara indray amin'seho mitondra lohateny hoe l'amour puissance 1000. Ny sampana fampahalalam-baovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatrany farany veloma tompoko.